Fa ny fampianarana kosa tsy maintsy rosoana amin'ity taona ity ny fidirana amin'ny rafitra LMD raha ny nambaran'ny ministera ny fampianarana ambony sy fikarohana siantifika. Arak'izany efa miroso tsikelikely ao anatin'izay fidirana amin'ny rafitra LMD izay ihany koa ireo sekoly ambony tsy miankina hito amintsika iray amin'izy ireny ny sekoly IFT fanadidina. Mitotaly telo amby zato ireo sekoly ambony miankina amin'ny fanjakana sy tsy miankina amin'ny fanjakana no efa nahazo ny habilitation ny LMD ny lalam-piofanana ao amin'izy ireo raha ny fandavazana ny lisitra navoaka ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika ny farany volana aprily lasa teo. Mitotaly 7 kosa ireo sekoly mbola andalam-pikarakarana ny antoto taratasy azony ny lalam-piofanana ao amin'izy ireo ny habilitation ny LMD. Isan'ireo sekoly tsy miankina isan'ny nahazo voalohany ny habilitation moa ny IFT na ny Institut de Formation Technique. Arak'izany dia ao anatin'ny fiampitana miandalana amin'ny rafitra LMD ny sekoly amin'izao fotoana izao. Efa ao anatiny zay mampiatra tsikelikely zay atao hoe tsy ao anatin'ny indray andro akory fa na amin'ny fotoana aingana be kanefa kosa efa ao anatiny manatanteraka an'izay fampiarana an'izay LMD zay zany izahay zao ary ny fampiarana azy moa dia ao ny programa dia ao ihany koa ireny fomba fianarana ao anatin'ny LMD. Misy moa ny atao hoe ny teny frantsay moa dia hoe comment travailler dans le nouveau système LMD dia ataonay zay ary ampianarana mpianatra ihany aza sy ny hoe travailler autrement dans le système LMD. Ireo lalam-piofanana rehetra ao anivon'ny sekoly no efa nahazoana ny habilitation ny LMD dia ny lalam-piofanana bâtiment et travaux publics, gestion et management, informatique, droit, information, communication, journalisme ary ny environnement izany. Ezaka iroson'ny sekoly amin'izao fotoana izao ny fangatana ny accréditation. Izy faran'izay fahazon-dalana vaozina isaky ny herintaona ary ahafahan'ny sekoly manome mari-pahaizana manan-kery amin'ireo sekoly hafa efa mampiatra ny rafitra LMD.